amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatranotsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanatsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina horenesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo. Avelantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo am-pelatana Dadana Yava ho voninahitry ranomasina iarivavaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadamala Yayava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampelantananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadamala Yayava amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo raha fampianarana indray. Ny ambassadeur-n'i Yahosoa Eliana mandroso tokatranontsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka. Be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika. Fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota. Iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany. Izay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravana zany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko e. Andravana zany mihitsy e. Raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 arivo taona na tsipitsipinin'ny eny amin'ny elo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amin'ny elo any efa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy izay 2 arivo taona izay efa be loatra izay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy teny hoe tara kosa tara rosa natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany Eliazy mety be mihitsy ny tena izy zay mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona ny olona Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy anao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika izany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no le jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotana-reo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo zay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho melohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako alolo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany hanao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany hanao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo lolahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany mifampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny antony dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao no lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga anie dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovonoana rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo intsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ozy izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy tondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsy raha fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Mba jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Ahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy ka rehefa nitraky Ahosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanamerika anao va ary izy tsy misy tompo dia hoy Ahosoa za koa tsy ampony Ahosoa ilay fanadiovany aoriana zay aza manota intsony haneny Jesosy koa zany manotafoana fa rehefa avy eo mifona indray dia manontay ihany dia mifona jerevantsika deo aloha zay melona tongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe nga moa mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io valiteny ny divolo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony dia dinio zay miaraka aminao zany manoko izy le miaraka aminao izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Antsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Ahosoa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalaza soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Laotsika aloha tsy teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirana antsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy ao amin'ny 9:5 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fefenan' Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona voalohany toko voalohany 9:5 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io farany io nitazomo zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazona io teny io ka miteny hoe tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly Jaona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jaona ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be anyaosha.
fankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yaoshua. izay toriana ambasadorina Yaoshua Zadia Haelia. Yaoshua no deraina tsalova mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Yaoshua dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua Zadia Haelia Ireriany. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetitrerika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Yaoshua. Kutungava taola ra Yarapety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino tokoa nampianatra an'izany efa any amin'ny elo Jaona mizoatsika amin'ny teny zao ary mitony kotoza araka ny teninareo raha tena izany tokoa ny tia nitenenina tamin'io. Raha i Jaona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Yaoshua ilay zanak'Andriamanitra tena marina ka ny teny zany Jaona zany nanohitra ny tenin'ny Yaoshua le hoe aza manota intsony fandrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jaona indray no miteny hoe mahazo manota ka moa fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jaona mizoatsika amin'ny teny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo Jaona na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Yaoshua. Ka zay manohitra ny Yaoshua na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny. Any amin'ny elo zay manohitra ny Yaoshua. Satria ny tenin'ny Yaoshua dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Eliasy manohitra ny tenin'ny Yaoshua mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jaona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Yaoshua. Satria ny tenin'ny Yaoshua dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jaona no nampanota anareo miara mitsipy amin'ny Jaona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jaona zany na tia lalanao. Fa i Jaona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yaoshua zany Jaona zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny elo tahaka anareo rehetra. Dahora jerevantsika ilay fandehan'ilay teny azy. Inona tonga ny Jaona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Yaoshua, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay aty amin'ny 9:9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Yaoshua ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yaoshua dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehovah zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Miokanao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra.
tenin'ilay zanaky ny avindrinika efa nomeko anao teo e kaza mamaly tsony ianao fa ny tany sy ny lanitra olevina ozy Jehosoa fa ny teniko tsy olevina mandrakizay aza hoe zay teny zay ka raha ny teny izy hoe aza manao taintsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny zay Matthieu 24 firinga amin'izy loatra jefantsika kely teny hitina kely antsika aloha Matthieu 24:35 sa 33 ozy rehefantsika kely aloha Matthieu 24:35 Matthieu 24:35 ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy mba olevina ny lanitra sy ny tany olevina ozy le teny fa ny teniko tsy mba olevina zany hoe le teny hoe aza manao taintsony tsy olevina mandrakizay ka raha nisy nandevina an'iny dia vory zay nandevina an'iny raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanotonareo ka tsy maintsy manotonareo ka dia manohitra le teny le zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manao taintsony ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota dia ny kontra n'io tenin'le zanak'Andriamanitra marina io ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly zay nanohitra anazy satria ny teniko izy tsy azo levolina zany tonga na miteny hoe tandremy ianao tsy misy jonina ny teny taminao mihitsiny hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io ianao no tenao ratsy any dia le Andriamanitra marina no endrikendrehanao daholo aloha tsika anaraka an'le teny zany ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambasadeur Soa tena tsy mafy zany any raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be zay nadalana nataonareo zay le tsy hoe verinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io izy ve ry miteny hoe aza manao teny tsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy zany nareo no te araka amin'le Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarina le Andriamanitra kosa ny potipotenareo iza mampanaonao an'izany kosa ny ianao dahoary jona voalohany toko voalohany 9:9 koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny Jehosoa anao dia mpanoty ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Jehosoa no miteny hoe za tonko tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jesoa tsy haiko fazan'ireo azy Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo dia tsy maintsy miteny mpanota nareo porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena le zanaky ny avy nareo fa pisiloko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisiloko tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotro io toizantsika amin'izay ny 9:7 fa raha miaiky ny fahotantsika isika mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena tany dia mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny tsy mety manana saina ratsy mihitsiny fa tsara foana ny saina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho an'ny Jehosoa daholo ny zavatra rehetra zay ny fiainany dia ho an'ny Jehosoa velona ho an'ny Jehosoa miara-mipetraka amin'ny Jehosoa miaina ho an'ny Jehosoa ny antony fivelomany zay ny olona tena tafaraka amin'ny Jehosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy ka raha mbola sy tonga amin'ny Jehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany zay ny dikan'izany dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizany Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko 7 fa tsy najanony teo fa nitohizany ry amin'ny toko 7 amin'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny toko 7 dia ao amin'ny 9:4 amin'izay no jerevantsika 9:4 Jaona voalohany toko 7 9:4 izay rehetra manota no mandika ny lalàna
faniotany fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Ehosoa zay aza manota intsony a, ka ianao milaza fampanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha. Fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Ehosoa ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana. 5, fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota, io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy a, ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy a dia tsy misy ota mihitsy ny eo aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny 9, izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Niza zany tafaraka amin'ny Ehosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarana tarikatra amin'ny Jaona 1:9 dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo a dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Ehosoa nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo a tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Iny Jesosy iny mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga, sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hely. Adalana ianao raha mbola hiaraka amin'izany ianao, safidinao moa inoko. Raha tsy hoe miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal maheno ny hely amin'ny teny a, tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Satria ny anareo ny fanaporofona. Io iny izy io hoe toy antsika eo ny 9, izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Niza zany mitoetra ao amin'io Ehosoa io a dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota izy ao ny tenin'ny Jaona amin'izay a dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy nahita an'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Pisy loka ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany ny dikan'izay. Mbola hiteny avy ianareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia ilay Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:9 dahoarany. 9:7 tsamo vakitsika. Aloha 9:9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Ehosoa manala amin'ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Ehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Milaza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Milaza ianao fa mpanota ny olona ary amporesinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Niendry mahita loza kamery ny adala mandroso kavoa. Dao raha vaketsika indray ny teniny. 9:7. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly ilay Jaona voalohany 9:9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io anao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisiloko no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Ehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Ehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota. Satria maninona izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony. Fa izay nateraka ny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo amin'ny teny anio a. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika. Ara-confirmeny Elia mihitsy ny teny ilay zanak'Andriamanitra marina. Ilay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe
aza manota intsony. Zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana avakeo fa fanomeko tarihan'ny vovonanomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo ilay izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jona voalohany toko 5, mbola nampiny teny akaiky indray 9:20. Jona voalohany 5:18 ty ndraingy ny teny manaraka. Jona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jona daholo ny teniny. Io zany tsy Jona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy satria tena ny teny mihitsimihitsiny ty nefa naporofona manaraka. Holy Jona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly-kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io, izay nateraka eo Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao, zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesonao, Jésus Jesus-nao io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny. Ahoana io teny io? Nampianaranareo dao zao toy zao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao ilay Jesosy nareo zao. Vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity. Matinareo hatrany amin'ny malagasy rehetra rehetra. Nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy, izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo be ilay sary misy. Velantsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka mely ny adala mandrosika voe. Toy antsika amin'izay ny teny. Ary ity nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka amin'ny bokin'ny esy ny Hebreo toko 10 andininy 4:20 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa e. Manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo. Ho an'ilay olona manao an'izany adalana mini-manota zany, zany nampianaran'i Jesosy Jesoa anareo. Jesosy Jesoa dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ingeny teny izy. Dia hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo no tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina ny endrikendrenareo. Ny teny demoly ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka ilay manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly ireo. Ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy Jesosy aminareo Jésus Jesus hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy fa io tena sakafony zareo io. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany. Ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any. Zany ny faratsianareo. Andininy 4:20 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26. Fa raha mini-manota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, mini-manota. Ny atao hoe mini-manota dia mifona androany dia mamerina rapitso. Mifona indray ravakapitso mamerina ny ambadika an'izay. Mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy. Mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Zany ny atao hoe mini-manota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux verina eo foana io. Ianao mihitsy izany voateny zany. Ianao izay mijery sy mihaino anahy io. Ary ilay tena tsy te haino, kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny e. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Ehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanota intsony dia anatona aty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka aty. Dia afaka ianao zay. Tsy mamono anao ty teny ity. Fa rehefa tsy lalà kosa ianao ary tsy vakianao anao ty dia zao teny henonao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Aotrisy, mamono anao foana ty teny ity. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina ingety e. Ao anatin'ny baibolinareo ingety e. Daoarany. Raha mini-manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra ny ota intsony. Tsy misy fanatitra ho anao intsony.
ndre mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io. Dia ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataony Iosia hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa tao amin'ny Iosia anao dia afaka zay le tena izy zay. Dia izy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny io tentsony fa fiandrasana mahatahotra ao andiny fa 7 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa nivadika fahavalo ianao. Ny olona miny manotra sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao. Zay le hoe niaza mba maty ianao ho hitantsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao dia efa mandeha ny famaliana. Tsy misy an'izany miala mora zany tsony zao hoe tadidio zany. Andro ny fahamaliana zao efa tapitra teo ny andro ny fangina, andro ny fahamaliana zao. Zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany, nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra, tsy misy hafamaina zany tsony zao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra, aza mamana tena zany hoe miala maina zany. Nanao kasiparana ny teniny, izy milaza fa afaka mifotana zay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy manino, tsisy an'izany fa ama olombelonao micomprendre anao izy. Taiza nisy Andriamanitra micomprendre anao, raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano, raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao, raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao, ary raha ny comprendre izy tsy natsipriny amin'ny herin'ny olona, ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrao mandrakizao mbola mijaly foana niverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana. Tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ny atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany. Ty ihany ny fantany aza manota intsony zay ny teneniny dia tazoma rehefa te ho any aminy. Izy koa ny tompony lanitra ny lanitra hoe ka tsy ianao nitsotsotso makany efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ny dika le hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo. Zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka. Matthieu dia afaka miditra amin'izy nareo mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Iosia baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka. Atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka. Dika ny tanteraka ao amin'ny teny Anglisy dia hoe perfect. Ary ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait, parfait mihitsy. Madio zany ny eritreritranao, voalazanao, madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Iosia rerely ny zavatra rehetra momba n'izany Elia zany. Donc efa kitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreo any angambany izy. Jevantsika Hébreo tsy le mainka fanirany Iosia zay manady. Zay moasany manadio ny eritreritra. Vakitsika amin'noko amin'ny 9:12 zany dia hatrary amin'ny 9:5 zany ty. 9:12. 16:17. Lova vakitsika amin'noko amin'ny 9:11. Hébreo 9 amin'noko amin'ny 9:12. Fa Iosia kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Iosia kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao. Ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjanak'omby fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Vadindrindra fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavenim-batotrony vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Iosia zay nanatitra ny tena tsy manantsinon'Andriamanitra tamy alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty
mba nimponareo an'Andriamanitra velona tsy tonga tany amin'ny 15 fa teo amin'ny 14 dia hitantsika lizy zany io izy io zany hoe madio ohatra ny amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Jehosoa tsy misy maloto zany ntsony eo aminazy afaka daholo ny zava-detra zany lay tena Andriamanitra tena marina zany izay lay tena niantona teo amin'ny fijaliana izay lay tena nandatsaka ny rano izay lay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra izay lay ny teny hoe aza manotaintsony ny anarany Yahosoa no anarany zao toriny Eliaza tsy azo ovaina koa izay anarana zay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena ka rehefa Yahosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa tsony zay ary Yahosoa rery navita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela zavatra hafa devolo manao an'izany mbola devolo koa manao an'izay io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io fa zay nanatona ny Yahosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy tsony miala tao rehefa te hitsipany amin'ny elo mipetraha ao efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsisy solution zany ary anao tsy havita nova-palitao fotsiny eo ary Jesosy tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 taona ngenao namono olona zay aiza tsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devolo lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany samy voa daholo nareo fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva andao hiaraka aminy andao hiaraka amin'ny Yehosoa ary andao hiaraka amin'ny Eliaza ho hitanareo maso mpanavitra zany Eliaza zany mpamonjy zany ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Eliaza zay koa ny asany atao hoe Elia mandrava ny Andriamanitra tsy izy mirary soantsika rehetra ho falina ndre zany teny zany mialamy Jesosy sy Jesoa mialamy Jesus Jesus mahitsy be ny tenin'ny Elia rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraha ao safidy io sisa ary rehefa te hitsipy any amin'ny elo nareo dia mipetraha ao efa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devolo io iraky Satana io hanipy olona any amin'ny elo azay ny mission an'io tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy zany tsy nandatsaka ny rano zany iny laingy zany tsisy nataon'iny zany teo fa mpamon'olo iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalànao ianao fa mpamindra fonga io nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanity lanita zany mpanota zany fa vitan'i Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io hoe efa mindram-ponga io hoe ary rano ny teny dada Eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany fa ny exploité ny devolo zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny fara mihitsy nge ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao mialamy Jesosy mialamy Jesoa hitanao tsara izy zay mazava be ny fanazavana teto afaka nandefa mesazy zao tontolo zao samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manara ny Elia amin'izay manatona ny Elia amin'izay tonga ny andro hiantsoana farany ana rehetrarehetra tena tsy diky mihitsy hoe hiantsoana farany ana rehetrarehetra dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zana reo tonga ny fanampiten'ny Andriamanitra tsy izy tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa lay zokinay manalanay lay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo tonga ny famerenana ny zany rehetrarehetra zany ankehitriny Elia nanao anazy zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra maiza manapa-kevitra teny zao fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina Yahva zay dia Yehosoa sy ny tsy manompo azy tsy maintsy ho aseho zay tsy maintsy iseho zay voninahitra ho an-dadamala Yahva saotra betsaka azy tsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriny Elia dia
tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo Iahosoa no anarany. Ariva afakytsika. Saotra betsaka dada malay avao. Taio zany teny zany. Vao tena teny hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandre. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao. Ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy. Valio teny ny tsirairay avy dada malay avao. Mamalia vavaka ianao. Voninahitra ho anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dada malalo. Iay avao. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty. Mba ho tonga soa aminao Iahosoa. Voninahitra ho anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Iahosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha sotrera samy teny Iahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Vedao matomboka.